Manohitra ny fiaraha-mivavaka sika amin'izao alarobia faharoambin'ny folo volana martsa izao. Ny salamo faharaiky amby dimapolo andininy fahafolo hatramin'ny faharoambin'ny folo no iarahantsika. Salamo faharaiky amby dimapolo andininy fahafolo hatramin'ny faharoambin'ny folo. Mitsangana ary dera sy anome voninahitra n'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Amorony fo madio aho Andriamanitra ary avao ziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahialy eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao. Atoany fanahy mazoto aho. Amen. Hivavaka isika. Tompo mideranao izahay fa mbola ho azonao ny fandimbiasan'ny alina sy ny andro. Ary tonga amin'izao fotoana izao izahay. Misaotra anao izahay fa mbola namoanay ianao. Ary miazona koa ny fofonainay dia manana tompon'andro hahavelomana izahay. Sady tsy navelanao ho tafandrimandry fa nofo azonao mba hanompo anao hanatrika ity fiaraha-mivavaka ity. Tompo, miombana amin'ny mpanao salamo izahay ka miantso anao mba amorona fo madio anay indray. Omeo fo vaovao izahay, omeo fanahy vaovao izahay, omeo fifaliana vaovao izahay noho ny famonjena vitanao tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary omeo finoana vaovao koa izahay amin'ny alalan'ny teninao izay hovakiana sy hanafarana anay. Dia mitenena ry Tompo, voninkaino izahay ny fanahinao masina. Hanamarinanao indray ny teninao amin'ny fiangonana fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Amen. Ny Apokalipsy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina no anjara mofinainantsika amin'ity anio ity. Apokalipsy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjery ny fiangonana ny Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fahafiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisy izay saiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Ko raha tsy hiambina ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ao ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa naiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny, izay manatsofina aoka izy iainy, izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ity fotoana ity ahafahantsika mandray indray ny hafatra avy amin'ny soratra masina izay novakiana teo araka ny Apokalipsy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ny fanahy enenay hitarika antsika mandrakariva. Amin'ny alatsinainy isika dia nafarana momba ny fiangonana tao Pergamos. Ny amin'ny fisian'ny fandrika izay apetraky ny manodidina andratoana antsika amin'ny fampianaran'ny diso, fampianaran'ny balama. Mety hatafitoina antsika hanalantsika amin'ny finoana. Ny amin'ny fampianaran'ny Nikolaita izay mivohy ny fahafahana mampifanaraka tsara ny fiainana kristianina sy ny fiainan'ny jentilisa. Ary tamin'izany dia nantsoina hibebaka ny fiangonana. Nametrahan'ny Tompo Loka fa raha maharesy dia omena manamiafina
ary amoahana didim-pitsarana marina ny vato fotsy misy ny anarana voasoratra. Manandrify antsika eto kosa amin'ity maraina ity ny taratasy misokatra ho an'ny fiangonana ny Sardisy izay ambaran'ny tompo fa fantany manana izay fahalemeny, manana izay tompony ho azy koa na ny heriny, antsoina hibebaka ary ametrahany tompo fanampy fa raha maharesy dia hitafy lamba fotsy ary tsy hovonoana ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarana. Izany mandrakariva ny firafitryilay taratasy 7 ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ity taratasy ity ary dia hitaonantsika andiny tena ka voalohany ho taitra ny amin'izay mety tsy ho tandritsika eo amin'ny fiainantsika, hampatsahivon'ny tompo antsika. Manana anarana ho velona ianao famatiany, mba hanamafy orina izay tsara hitantsika eo amin'ny fiainam-panompoantsika izay tsy miafina eo anatrehan'Andriamanitra koa, hamafisina izay tsara. Ary ny fahatelo, andiny tena isika ka hibebaka amin'izay tsy fahatanterahantsika, apetraka izay ratsy, handray zavatra vaovao, hiaina fiainam-baovao isika. Andiny tena isika ka eritreritra ny hoe inona ary no fahalemeko. Andiny tena isika anamafy izay heverina fa tsara mbola tavela ao anatintsika. Andiny tena isika andray fiainam-baovao hibebaka marina. Mifoaza tsy vitan'ny anarana fotsiny ny maha-fiangonana na ny maha-kristianina. Ho indrindra ny andin'ny voalohany amin'ny anaran'ny tompo. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo matiany. Fanairana izany ry havana, fanairana ho antsika fiangonana izay mety tamaha miditra sy mivoaka ny tony fiangonana itony, fanairana ho antsika mpivavaka izay mety mandeha am-pahazarana ka mieritreritra fa efa ampy izany, efa mety ny fiainantsika, efa araka ny tokony ho izy izay atao. Mampandiny tenantsika tsy vita ny anarana fotsiny no hoe kristianina na anaram-piangonana isoratana ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra, tsia. Mety isy izany amin'ny fiangonana, mety isy koa izany amin'ny fiainako manokana sy ny fiainanao, afa-po fa tazana miditra sy mivoaka ny fiangonana, afa-po fa afaka mitonina hoe kristianina. Manaitra ny tenin'ny tompo, manana anarana ho velona ianao, kanjo matiany. Apetrao ny fanontaniana manao hoe tena misy fiainana kristianina ve eo amiko? Antanio koa ka diny tsara ny fiainan'ny fiangonana, tena fiangonana velona ve ny fiangonana misy antsika? Tena mbola velona ve ny finoana ao anatin'ny fiangonana? Sa anara-tsy veriny maha-fiangonana ny fiangonana? Zay ry havana ny fandinihan-tena voalohany. Ndrao matory isika fa tsy mifo, ndrao maty isika fa tsy velona. Ahoana moa ny hafantarana fa velona ny olona anankiray? Mihetsiketsika izy, tsy mangatsiaka izy fa mafana. Inona koa ny hafantarana fa velona izy? Tendan-kanina izy, tia sakafo izy, tsy hoe tendan-kanina, tia misakafo izy. Dia mario ny hoe ao aminao ve izany toetra izany? Ao amin'ny fiangonana ve? Tena mihetsiketsika ve ny fiangonana? Tena matsiaro tena, kotamana, mihinana, mamahana ny tenany amin'ny soratra masina ve ny fiangonana?
tena velona ve ny fiangonana. Mampandiny tena riavana ny fiainantsika ka dedin'io koa zany. Ny faharoa, filazan'ny soratra masina dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha fitinina io andinin'ny faharoa io dia te ilaza hoe misy zavatra tsara ao amintsika ao. Misy zavatra tsara ao amin'ny fiangonana, na atao hoe anara-tsy very aza ny maha-fiangonana, anaty very aza ny maha-kristianina. Dinio tsara. Mbola misy zavatra azo kolokoloina ve? Mbola misy afo azo tsofina mba hirehitra ve? Mandiny tena isika. Mbola amin'ny fiainantsika manokana ihany. Inona ilay sisa mbola tsy very? Inona ilay sisa mbola voazona? Inona ilay sisa mbola tavela amin'ny maha-kristianina anao? Inona mbola tsy lasany izao tontolo izao izay tena masika mandritra atsika ho amin'ny fiemorana? Fandinia tena faharoa zany ry havana. Mbola misy tsara araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Kolokoloy, ampitomboy, ampahareto zany amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana soratra masina, ary indrindra ny fahavitriana eo amin'ny fanompoana, mba ho hita fa tena kristianina, tsy matimaty ianao fa mirehitra afo, mafana fo amin'ny fanompoana, tena velona ianao ary afaka mamelona ny hafa koa. Ny fahatelo dia fandinian-tena mitondra ho amin'ny fibebahana. Hoy ny andininy fahatelo amin'ny anaran'ny Tompo, dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibeba, ko raha tsy ambiny ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ao, ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviko aminao. Ny amin'izay mety ho tsy fahatanterahana, manana anarana ho velona kanefa maty any. Ny amin'izay mbola tsy maintsy ho tsofina hirehitra indray, ireo dia hiantsony ny Tompo antsika hibebaka. Efa nandre ianao, inona no renao? Ao reno arak'izay renao indray ny fiainanao, hiova ho vaovao, mifanaraka amin'izay re, fa ho avy tampoka ao amin'ny Tompo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mandiny tena isika, inona ilay tsy mety fiainana anarana fotsiny maha-kristianina? Inona ilay mbola tavela azo velomina bebe kokoa? Mandrosoa amin'ny fibebahana, mandrosoa amin'ny fibebahana mba handray fiainana vaovao. Izay no iantsony Tompo antsika. Fiainana manokana, manova fomba fiainanao, tsy handeha pahazarana fotsiny ka efa mpivavaka, efa sampanao, dia ampy ny miditra sy mivoaka, ovay ny fiainana tena mario, fa velona ianao, mihetsika ianao, ny tananao sy ny tongotrao, ny masonao, ny sofinao, ny vavanao, mihetsika ianao, fiangonana velona ianao. Mario izay tsara, mbola tokony hotohizana, mibebara nijanona teo amin'izay fahafamponao, satria efa mety zao ataoko izao. Tsia, mandrosoa ho vaovao hatrany, mandrosoa hiaina fiainam-baovao mandrakariva. Fanampin'ny Tompo an'izay manaiky andiny tena sy hibebaka marina dia ny hoe hiakanjo akanjo fotsy ary ampidirina ao anaty lisitra, tsy ho vonoina intsony ny anarana. Dia izany fampanantenan'ny Tompo an'izay mibebaka marina izany ho tanterahany aminao. Engany ry havana, hanome fahazotoana sy fiainana vaovao anao ny Tompo manomboka amin'ity andro any amin'ity. Amen. Hivavaka isika. Tsy mitsahatra misaotra anao izay Andriamanitra satria tsaronay tokoa, fa tsy mety hafa-po ianao, mananatra, mampahery, mampiorina anay mba homendrika ny fiantsonao. Dia miantso anay amin'ny fibebahana marina ianao,
mamoanay eo amin'ny torimasom-panahinay ndrao variana amin'ny fahazarana sy ny fombafomba izahay ka tsy mendrika ny fanamby apetraka ao an'izay maharesy tafilamba fotsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ampaherezo izahay Andriamanitro andiny tena tsara andriny tena mandrakariva misaotra fa raha mijery anay ianao dia tsy mijery ny faharatsianay fotsiny na ny tsy fahatanterahanay fa mahatsinjokoa izay kely vitanay tanterahanay afary ianao ilay nifidy sy ny antso anay mankasitraka Andriamanitro fa hitanao izahay ilay miazakazaka amin'ny fanompoam-pivavahana toy izao tsinjonao izahay ilay miady amin'ny ota sy ny rehaka izao tontolo izao ampio izahay ka omeo anay ny fanahy masina hitombonay amin'ny hafanampo sy ny fahatsarana rehetra araka anao Andriamanitra ampaherezo izahay hibebaka marina dia ahatsiaro ireny fahalemena rehetra ireny ahatsiaro ny etaeta te hitombo ao aminao Jesosy Kristy io amin'ity tontolo andro ity dia velarinay aminao indray ny fandaharam-potoananay dia ianao no mbola hamefy anay manodidina hiaro anay mifakapanahy ka tsy halavo anay amin'ny fomba n'izao tontolo izao mba tena ho velona ao aminao izahay ho velona ny finoanay ary afana fo amin'ny fijoroana ho vavolombelonao izahay amin'ireo fandaharam-potoana ireo tsinjovy indrindra ny tokantrano misy anay tsiraray avy ianao no mahafantatra ny amin'izany dia ampidiro ao amin'ny tokantranonay Andriamanitro ny fahavelomana kristianina marina ampidiro ary amponena ao amin'ny tokantranonay ny fahamasinanao ny fiadananao ongoto izay tsy nambolenao eto amin'ity firenena ity mahatonga ny firenenay to manana anarana ho velona tokoa kanefa maty any firenena kristianina nefa feno fahalovana fametsifetseny von'olona erisetra mifona ho an'ny firenenay izay amin'izao vanim-potoana ny karema izao dia mivavaka ho an'ny fiangonana koa ny Tompo Andriamanitray ny manerana ny tany izay tsy miafina aminao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampita-dranomasina ny filofosany ao anatin'ny asa fanompoana amin'ny isa fitandremana ny fijoroana vavolombelonao eny amin'ny fiarahamonina nataon'ny fiangonana mivantana nataon'ny kristianina tsirairay tahio izany mba ilazana ny voninahitrao dia faly izahay mampiombona ny feonay amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra meo anay an'io izay nasahaza ao anay ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisoa amin'ny finoana fa ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay amen ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen